Yo, salama tompoko. Miarabatsika iabiaby. Androana zany tondra tafatafa na hoe tondra fizarana mikasika ny toetra tsika malagasy na ny fanaotsika malagasy tsy mampandroso an'ity firenentsika ty. Zavatra efa niresahako izy ty ary efa nizaraiko tamin'ny pejiko taloha zay voafafa, censuré de voafafa, fa averiko eto indray mandeha fa mety miova kely ialako tsingo anao zay fa naeno an'ilay izy. Ireo toetra tsika malagasy sy ireo fanaotsika malagasy dimy fotsiny tanisaiko eto tsy mampandroso an'ity firenentsika ty. Ety am-piandohana zany de mametraka hoe za moa zany karazany ologno resy lahatra hoe raha misy zavatra tsy mandeha, raha misy zavatra tsy mahomby dia tsy maintsy misy antony ara-lojika ary tsy maintsy misy tompon'andraikitra na tonga anazy tsy nahomby. Raha tsy mandroso ty Madagasikara antsika ty de tsika malagasy ny tompon'andraikitra voalohany. Ianao io, za io. Satria atsika ty Madagasikara ty, tsika ny tompony. Ireto areo toetra tsika reo na ireo fanaotsika reo. Voalohany, lasa kolotsaina amin'ity firenentsika ty ny hoe tsara ny tsy manao politika. Ny fanaovana politika zany de lasa fadin-drazana. Ratsika malalagna ma zany. Satria mirehareha mihitsy hoe zay tsy manao politika zay tsy manao ohatran'izany zay tsy ohatran'izao nefa tsika champion du monde na kolikoly. Zay ny zava-misy. Azoko le tantara, inona nahatonga tsika malagasy nitaiza zanaka, nitaiza taranaka, tsy hanao politika. Satria tsika firenena voajanaka tamin'izany 100 taona nisian'ny fanjanahantany zany. Isan'ny zavatra nahavoatra azy, nampitondra faisana, nampitondra kilema, nahafaty ny fijoroana amin'ny zavatra ohatran'izany, amina politika sy amina foto-kevitra. Nefa na zany naty zany, tsy nijanona reo razambetsika reo, ray aman-drenitsika reo, hatramin'ny hoe nitroatra nitondra lefo mandeha hiady nataondreo. Nefa reo asika amizao T3 atsika, T3. Fa reo mety T1 na T2 na tsy nianatra mihitsy. Zay mahatonga anahy miteny hoe lesoka be adisoantsika goavana io. Agny amin'ny firenena mandroso agny, mbola amin'ny ambaratonga fototra ny zaza de efa mahafantatra hoe inona ny rafi-panjakana misy eto. Ahoana ny fomba fanaovana lalàna amin'ity firenenanay ity. Inona no andininy vitsivitsy tsy maintsy tazomina, tsy maintsy fantatra ao agnatin'ny lalam-panorenana. Inona natao republika, fantatry ny zaza amin'ny EPP zany agny. Fa raha omenao olona lehibe zao nianatra, manana diploma, manana asa, agnotanianao a Madagasikara aketo hoe farito amin'ny fehezantena anankiray na roa ny atao hoe republika, miafatra atsika. Izay zany le izy. Averiko indray mandeha toetra tsika malagasy tsy nampandroso tsika malagasy ary tokony hovaitsika de hoe tsara ny tsy manao politika. Izao moa ny vokany. Za somary nandray note kely fa manahirana moa ny miresaka amintsika na de mila fitandremana. Izao ny vokany. Satria tsika nisafidy an'izay hoe tsara ny tsy manao politika de tsy voavolavola ny taranaka tsika malagasy amin'ny resaka ara-politika sy amin'ny fiaraha-miaigna. Zay moa le politika. Le politika moa raisy ny sasany hoe zavatra ratsy satria izay no mivoizantsika azy ratsy le politika. Fa ny politika dia ny fiaraha-miaigna sy ny fifampitondrana agnatin'le fiaraha-miaigna. Na tiatsika na tsy tiatsika ny politika de tsy maintsy misy. Na amina sehatra nasionaly, na amina sehatra regionaly, na amina sehatra na fianakaviana, na amina sehatra na tokantrano, na amina sehatra na tanàna fitondram-ponegna. De tsisy azo atao afa-tsy mamolavola ny taranaka anao politika. Ny fanaovana politika ne tsy voatery hoe ilay mirotsaka hofidiana, ilay mitondra pancarte managoagy, fa hoe ny magnome asiny ny zo anagnanao haneho hevitra sy hiaro ny tombotsoa iombonana agnatina firenena anankiray. Ireny le mirotsaka hofidiana regny na za tsy agnatin' regny. Fa za zany magnasokajy ny tegnako hoe mandray anjara feno amin'ny raharaham-pirenena manao politika, miantsehatra. Fa za tsy hiditra agnatina atao politika sy rotsaka hofidiana zany. Izao koa ny vokany, satria tsy nibeazitsika amizay ny taranaka atsika. Ny malagasy amizao tompoko déconnecté
tanteraka ny tontolon'ny fiarahamonina sy ny resaka politika. Mitsokotoko atsika zao. Ary ny tena loza dia zao, tsy mahalala ny zony ary tsy afaka mitaky ny zony ny malagasy amintsika miteny. Teleferiky namboariny mpitondra mitehatehaka izy. Zao namboariny mpitondra mitehatehaka izy. Fa ny mpitondra nefa tsy mamaly akory. Ny gouvernement tsy mamaly akory ireo zo fototra maha olombelona. Dia izy tsy mitaky. Zay le teneniko hoe tsy mahafantatra ary tsy mahataky ny tombotsoany koa ny vahoaka malagasy amizao. Fatatsika ny zo fototra maha olombelona. Menan-kalalahana, fanehoan-kevitra kalalahana, fanabeazana sahaza, angovo, fandriampahalemana, resaka mahafanagna akse amina fampahalalam-bo avao, resaka fisitrahana fahalalagna ara-dalàna, mety mifamaofao na misy tsy ampy le zavatra teneniko fa ireo zany tsy azon'ny malagasy nefa ny malagasy mandrombo. Ny gasy matimaty fahatany tifirina dahalo fahatany andeha hitsabo tegna sahiragna ny fianaragna tsy zarizary nefa ny malagasy mandrombo. Zay le teneniko hoe tsy fantantsony ny zony ary tsy afaka tsy managna fahaizagna izy fahalalagna na hoe possibilité na capacité hiady an'le zony. Nohon'ino izy tsy nobe azitsika tamina sehatra politika. Ahoana moa tenenako hoe tsy nobe azitsika izy. Ny tsika neka ny tanora agny amin'ny EPP, agny amin'ny lycée, agny amin'ny CG, agny amin'ny université, ampianaritsika physionomie na criquet, ampianaritsika première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, hatramin'ny cause lointaine, guerre froide, ampianaritsika ina moa photosynthèse, ampiana zavatra connaissance gorobaka zany no omegnitsika ny tanora, omentsika ny malagasy fa tsy fahaizagna. Inona moa le fahaizagna amiko ny atao fahaiza anarery zay famaritagna zay. Inona ny mahasamihafa ny fahalalagna sy ny fahaizagna? Ny fahaizagna dia ireo fahalalagna afaka andesinao miaigna, afaka indesinao miatrika ny maha-olo-pirenenanao, afaka indesinao mamelony tegna. Malagasy ne efa vita ny 5 ans université na ny processus na ny karazana hoe ina karazana orinasa misy, ahoana ny fananganana orinasa tsy hainy. Combat be aminazy no mahatsangana orinasa. Ny vahiny nefany na mijanona amin'ny BEPC izy na mijanona amin'ny bac, efa fahalalagna feno azo indesiny miaigna, afaka manangana orinasa izy mandeha miala tao. Satria izy ampianaragna zavatra pratika, ampianaragna zavatra tsotra fa tsika ampianaragna zavatra gorobaka. De fady ny resaka politika. Agny atsika ka na aneo hevitra atsika tena mampomeny iny faneho-kevitsika amizao. Jero mananomboka nisy amin'ny réseaux sociaux ty de tena mampomeny. Jero ny vahiny raha maneho hevitra fa tena hitanao misy base, tsy izy rehetra koa. Fa ny tsika tena émotion, resaka firazagna, resaka vondrobondrona sy ny karazany no manjaka. Ina koa ny vokana satria tsy nampianaritsika ny zanatsika mikasika, tsy nibeazitsika ny zanatsika na resaka politika. Tsy manana capacité atsika amizao amaritra hoe ity olona ity no afaka ampandroso atsika, ity politika ity no afaka ampandroso atsika, ity vondrona ity, ity paikady ity no mety amitsika. Fa lasa culture na populisme no miasa amitsika eto, resaka culte de personnalité no miasa amitsika eto. Vedetisme, foko, fiaviana, personnalité, kilalaka, zay no miasa amitsika eto. Fa tsika tsy afaka. Maro ny manam-pahaizagna nanomboka deuxième république no fantatro. Maro ny manam-pahaizagna ary mbola misehatra ireo amin'ny politika amizao. Fa ny safidy atsika malagasy hoe tsy omena ianareo ny fahefana fa omena ity. Ary Serge Zafomaova, ary ny UNDD aby regny, ary Tantely Andrianarivo, ny olona tena mahay ny politika tsy nomentsika anazy. Fa atsika nitady populiste, atsika nitady tsy haiko, olona miteniteny fivavahana agny matahotra an'Andriamanitra hono nefa aleo tsy tohizako fa dia amizao amitsika miteny zao koa vokany ny hery vahiny no milalao ny politika atsika eto. Satria tsika ny safidy ny tsy anao dia ny hery vahiny. Ohatra ny médias occidentaux
RFI, France 24, reo no milalao ny firahantsika eto. Zero maresaka code de nationalité. Zany gaga, efa bolagna atsika zay débat resaky cause, resaky nationalité. Efa bolagna. Zany tonga de tsikaritry hoe tena nama. Isaorako reo olona mizingizina agnatin'le zavatra. Indrindra ry faniry Soernaivo regny ekeko. Fa zany malahelo mahita hoe nisy tagnana Frantsay avy ambony ery nantrotsaka na publie an'le resaka décret de naturalisation. Zany hoe action na 3 secondes nataona Frantsay de io atsika mifandramatra agnatin'ny efa bolagna 5 volagna am'le raha. Mampalahelo anazy satria inona manipulable atsika. Manipulable atsika ny hery vahiny no milalao. Amizao zao ny FS ndray no mampanao sonia ny candidat amina resaka bonne conduite, charte de bonne conduite. FS, fantatritsika ve zany FS ny Friedrich Ebert Stiftung, rattaché amina PSD allemand. Inona ny tanjony reo, inona ny moa ve afaka ho tian'ny Madagasikara ambonitsika malagasy ve reo? Fa ireo nefa no mampanao sonia ny candidat tsika miagnahagna fotsiny. De hitany vokany koa de zao very ny kolontsainy fananany ombonana eto Madagasikara. Talohan'ny fanjanahantany, talohan'ny fahampanjaka, tagnatin'ny fahampanjaka, talohan'ny fanjanahantany, nisy zany kolontsaina ny fananany ombonana zany teto. Sopotra iombonana zao hoe fa amizao izy very. Satria tsy fantatry ny olona avy Timothy ny mahanazy ny roa anazy no stadiny Barea io. Tsy fantatry ny olo agna Savagny ny mahanazy ny tsy haiko pont Manakara io. Tsy very le kolontsaina na soa iombonana. Reny mahatonga ny tanànatsika maloto voretra sy ny karazana satria very re kolontsaina na fananana soa iombonana re. Very noho nino satria tsy mibe atsika antaranaka atsika amina resaka fiainam-pirenena sy politika. Zavatra anankiroa loza indrindra de lasa ny firazanany no mibaiko. Lasa ny firazanany no mibaiko ny politika amizao. Voizina amina resaka firazanany na rehetrarehetra. Amizao zao isy candidat. De misy mitena candidat nareo avy tsy Matsinana io, candidat nareo amin'ny faritany Toliara io, candidat n'Antananarivo folo be zao. Oh zala, tsy ny faritra ny nanolotra an'io na ny foko agny fa antoko politika na izy tena norotsako de nitady nama. Mety misy ilana azy ny hoe mitovitovy mifankafantatra. Fa aleo ihany ny programme anasa no alefa. Fa tsy hoe voiziny io hoe za zany terena hoe misy miantso misy ny azo hoe manana candidat nareo avery de mba tsisy an'izany. Firazanana no entina. A Madagasikara mahazo laka ny firazanana. Anao vao hiditra université a Madagasikara eto de tsy maintsy fikambanan-drazana no mitsenanao voalohany. Nefa université. Azonareo sarantsaigny ve? Amin'ny université ohatra ataontsika France agny, université na Paris tsy haiko za tsy mahalala niagny. A Paris nemba misy a France koa nemba misy foko. Misy Corse, misy tsy haiko Lyonnais, misy ny ino magnarany raika avarabaratra ry misy foko agny. Fa mahita fikambanana foko zany ve anao agnatina université. An Allemagne tena misy karazana firenena 900 mihitsy. Fa raha misy mandeha anao amin'ny université anakare tsisy an'izany karazana foko zany. Finetsika de io tsy maintsy ny tanora anankiray tafiditra agnaty fikambanan-drazana, io no mitsena azy voalohany eo. De beazina agnatina fikambanana Grand Sud-Est, zanaky Arivo, zanaky Hoavin'ny Gnanôsy, za tsy niditra agnatina fikambanana ohatrany satria tsy reveko. Farany tena loza de maivagna be ny opinion publique malagasy, maivagna ary tena ambanimbaniny rehetrarehetra mihitsy. Andihizany vahiny, andihizany rehetrarehetra, lalaoviny médias occidentaux, mora lalaoviny mpanao politika izy teneniko aminao. Nalatsaky ny ndreo rony kely fotsiny le certificat de nationalité de efa bolagna 5 volagna atsika de mbola eo. Izay le izy loza tamin'ny firenetsika ito raha nataotsika ito hoe aleo tsy manao politika. Aza mandrara zany, aza rarana, tsy mety le fandrarana fa aleo encadreo le sehatra. Zay no adidinareo ray aman-dreny, zay no adiditsika tanora.
encadreo le zavatry fa azo atao le ity mandrara ty. Io moa ka avy amin'ny kolotsainantsika koa io raha tena marina. Satria tsika fady moa ny kolotsaintsika. Fady tsy azo atao. Mandrara fa izy fa tsy mi-encadré. Ny mandrara amiko de milefa responsabilité. Fa ny mi-encadré no mety. Lava be ngamba ty resaky ty fa tapahako ty zay zany le voalohany. Voalohany zay amin'ny hoe lesoka tsika malagasy. Toizako amina video magnaraka. Ya, lesoka faharoa lesoka faharoa toetratsika faharoa tsy mety tsy mahomby mahatonga ty Madagasikara ty mikorosofana de ny resaka notion anatanindrazana. Resaka tanindrazana. Efa nanovako fanehoan-kevitra manokana izy io ary mbola ho zaraiko. Ho averiko zaraina ma zany fa efa nozaraiko fa amin'ny alahelo lehibe ny tenenako aminareo fa raha itsika malagasy amizao na nianatra na tsy nianatra raha vo resaka hoe tanindrazana zany de mbola tsy lay Madagasikara igeda be, Madagasikara nation, fa ilay resaka faritra ny aviana, foko sy karazany no ao an-tsaina. Inona moa zany tsy mapety an'izany? Nitenenako hoe inona mahaolagna an'izany? Amina antony maromaro fa mety roa na telo fotsiny ngamba tafiditra an-tsaiko amitsika miteny io zao. Na amina resaka fandrarahana, amina resaka velotoegna, amina resaka ekonomia izy de misy olana. Raisiko zao ty ohatra ty satria niaignako mivantagna mihitsy. Zay tagny amin'ny 2008, 2009, 2010 tagny niasa tatsimo antsinanana. De tamizany nividina tokotany mbola 3 millions d'ariary, 4 millions d'ariary, 5 millions d'ariary. De zahay moa zany mividy satria za avy atsimo antsinanana igny koa de mividy. De miresaka amreo namako mpiara-miasa reo satria ny mpiara-miasa tamizany misy avy Antananarivo, Fianarantsoa, avy amin'ny faritsy Savay. De miteny fa ahoana nareo zalahy tsy mividy? Amin'ny ville ane io. Tena tsy mividy ry zalahy, ny antony satria tsy tanindrazana io. Ny tanindrazana de agny Fianarantsoa, ny tanindrazana de agny Sava, agny Antananarivo. De eo zany lasa saigna hoe izany notion tanindrazana zany zany misakana na reto bandy reto tsy hanao an'ity investissement sûr. Izy azo ny vidina le raha. Zakany volany. Ny vidina tany koa tsy mbola nisy zany fotoagna zany nidina ny vidina tany, tokotany. Miakatra fa zay. Fa noho na resaka notion tanindrazana zany de tsy mividy izy. De vidy amizay ny sinoa sy ny karana. Satria ny sinoa sy ny karana tsy mijery amizany izy tsy manana tanindrazana zany. Ay moa tanindrazana karana eto amin'ny tanàna. Tsy mitsy raha izy, ny vazaha mividy. Fa tsika malagasy bloqué mentalement amina investissement, amina zavatra ohatran'izany satria notion tanindrazana na toetrandrazana de ary Antananarivo. Dommage le raha amiko. Tokotany koa ne avidinao izy de azonao amidy rehefa avy teo. Le vola nefa angononao fividianana tokotany Antananarivo nefa Antananarivo ary tsy azona 4 millions d'ariary tamizany fotoagna zany fa efa manomboka agny amin'ny 10 millions d'ariary mahery. Tsy azo le agny Antananarivo, tsy azo le aty afarafagada satria tsy andrazana ny vola lany. Hitanareo amizany voka-dratsy ateraky le zavatra. Raiky zay. Faharoa ny tena loza koa ty zao. Mety misy ifandraisana amina resaka tsy beazana ara-politika sy ny fiainany fiarahamonina. De ny resaka ahoana ma zany? Raha vo misy zavatra manjony agny avaratra agny tsy raha rahin'olo atsimo atoy zany. Misy koa ny zavatra manjony atsimo atoy, Aitany, Valala, Kere, tsy mamparary ny olo agny. Magnome tsigna raha nataony. Tadidiko tsara, tsy adidiko ny agnaran'izay namagna zay fa ny captureko mintsy ny anazy ny raha ny commentaire. Tena zany mintsy ny teny hoe za niasa tagny atsimo tagny ary mahatonga ny olo atsimo agny Kere de ny akamoany. Za heureusement anao talefa hoe lavitra anao na hoe olona tsotra ny tegnanay fa zany resaka zany amiko tena fagnamboagna olo mintsy. Tsy marina. Na aminay aty Kere io na androy Kere io ne leroa tsisy 4000 zany. Tsisy olo matory andalana egny zany. Tsisy matory agnaty tunnel zany. Mba mangala ondraha avao. Ny olana moa hoe tonga amin'ny faritra atsimo ny sasana amitsika de masombazaha no entiny, fombazaha no entiny, fa tsy mezaka comprendre ny zava-misy ao. Fa azoko azavaigna aminao izy raha ohatra ka ilaigny fa tsy zay ny resaka.
Venenako ndray mandeha zava-manjoa an'Antananarivo tsy ahoan'olona tsy mandrefa roy nany. Ny midina 3 arivo ny kilaon'ny lavania amin'ny Farisava agny. Tsy taitra am'zany ny ria Majungary. Tsisy mividy ny langilangi ny Nosy be. Tsisy mba hoe io opinion publique mba miara mitolona amin'ny zavatra io na miara na tsy mitolona zany mba miara mandray anazy amin'ny foa. Tsisy. Tsisy. Zay le vokadrasiny. De ny tena loza, fa ny teneniko loza le ray teo, fa ny tena loza koa de ty. Ny vokatry ny fasy mainty izay mampijaly ny olona agna Fort-dauphin esorigna amin'ny taniny. Misy zavatra maty mitsikafona ny trondro. Tsy raha iny avero. Le vola azo am'le fasy mainty koa raha mbola indesigna Antananarivo, indesigna andafy. Zay le notion natanindrazana. Tsy mampaharary an'ilay mpitondra misy zany le raha na lay olona avy ivelany misy hoe o zala. Ny trongisina samy fasanindrazana reto olona reto ne. De tsy mahazo tombony amin'io notion natanindrazana tsy mipetraka. Maro ny afaka tenenina. Fa tsika malagasy koa moa tsy mahafoy mega amina tafatafa ohatrany tony. Zahay koa tsy de tena hoe tian'olona na arahin'olona be. Fahatelo, toetratsika malagasy fahatelo, tsy mampandroso tsika. Mety misy ifandraisana am'ireo anankiroa resako reo. Fa tsika malagasy zany tsy manana kolotsaina. Tsy nametraka kolotsainy manifestation na fikomiana. Tsisy. Tsy manana anjana atsika. Netsika de ny mangina ny volamena. Na efa hoe ny zavatra anao mintsy no esorina aminao de mangina. Mety isy ifandraisana amin'ny resaka finoana koa ngamba izy. Fa hoe io zany na omen'olona tamaina anao de nobe azy hoe aza omenatsigny le nagnamia tamaigna anao. Ohatran'izay le zavatra. Raisiko ohatra ny ny mpianatry ny université. Agnaporofoko hoe tsy manana kolotsaina fikomiana atsika. Atsika ray aman-dreny am'izao io mino afa na tsy nianatra tegny efa mba mahafatafantatra ny zava-misy tegny. Atsika tanora am'izao io koa tsy maintsy hananjanaka atsika hianatra egny. Ty ny zavatra tsy azoko zany de hoe nanomboka amin'ny nahatsarovako fagnahy. Efa misy problème na bourse grève na mpianatra maro ny maty 72, 75, 2004, 2002 maro. Misy tifidranitra misy ara mahavoatongotra. Ny mpianatra fa zay no grève. Inona moa zany ny mahatonga atsika vahoaka? Mahatonga atsika ray aman-dreny mpianatra? Inona ny mahatonga atsika ray aman-dreny amin'ny ankapobeny tsy manao an'io fikomiana io amin'ny toerana reo mpianatra reo? Inona ny antony? Inona mahatonga atsika tsy manifester amin'ny fotoanan'ny vakansy? Hoe itsika ny manapa-kevitra andao hitolona ho an'ireto mpianatra rehetra satria na itsika io mba teo koa atsika tsy maintsy hananjanaka koa mety hianatra le raha atsika. Fa atsika tsy manao. Avelao ny mpianatra io voatifitra, avelao ny anao de ny mpianatra fa zay no menatsiny. Ary tsika koa, tsika vahoaka koa ny opinion publique malagasy koa de mbola magnametsiny ny mpitologno, ny mpigrève. Ya dalanareo ny anareo, fa fantatra hoe ty filina gendarme de mbola mandeha eo. Eritrereto ny akamaroan'ireo mpianatra reo ne. Raisiko fotsiny hoe baka Amboasara Antsimo. Na Amboasara Antsimo zao no mety tsy hainareo. Na mbola ambany volony ataotsika fotaky. Na tonga n'igny zaza igny na nagna BEPC na baka na fany nandeha Antananarivo de fa ezaka be zany na avy amin'igny zaza igny na avy amin'ny ray aman-dreniny. De mba te hanao filière safidiny satria tsy asianareo université à Fort-dauphin na Amboasara. Zay nefa te hanao génie civil de tsy maintsy votovorona na digo. Ray aman-dreny mahantra mpivarotra raketa boka. Kely io, bourse io. Ho anareo manana ny ampy fa zava-dehibe ho ana mpianatra maro. Za tompoko tena tsoroko. Za boka Fort-dauphin koa, nianatra ta Fort-dauphin. Efa telo ny mpianatra fantatro boka Fort-dauphin génération ko
namono tegna amin'ny université amin'ny antony maro samihafa isan'izany ny tsy fahampian'ny fanoagnana mandeha mianatra tsisy kaly mianatra nefa tsisy ninino de mandeha koa moa zany ny ohatran'izay ina ny mahatonga atsika malagasy tsy tsika mihitsy no mikomy na mitaky an'iregny ina izay le teneniko hoe tsy managna kolotsaina fikomiana atsika fa ny problème atsika nefa zao atsika zany tonga de grève no ataotsika na fanimbana satria atsika tsy managna an'izay ary zay mahatonga atsika matimaty fahatany mora matimaty fahatany atsika satria le mikomy tsy agnatin'ny saigny fa atezeragna grève androba dromy misy tambarana amin'ny raha resako voalohany kolotsaina resaka hoe tsy tia manao politika lasa tsy voavolavola mako tsy mahay maneho hevitra tsy mahay s'exprimer satria tsy voavolavola tam'izay raha zay de lasa atezeragna no boka tsy managna an'izay kolotsaina zay atsika iarahantsika malala na eto amin'ny Facebook eto na amin'ny ainao manjery na amin'ny tena le opinion publique tena ambany be ary tsy tonga soa zay mifanohitra nefa tsika anohitra tsy fanjariana fa efatra marobe wa izy olana atsika malagasy koa zany de zao atsika magnafangaro raha loatra magnafangaro politika amina finoana magnafangaro politika finoana firazanana ny firenena maro mandroso zay matetika laitsika taka nefa de tena ny safidy misy aleo sarahana zavatra séparation de pouvoir laïcité fa itsika malagasy ny mpanao politika ihany no mpitory baiboly ny mpitory fivavahana ihany no manohana candidat sy manao politika ny mpitondra firazanana ihany no tsy haiko magnafangaro raha loatra atsika any ka tsy fantatra am'izao ny tena tompona andraikitra misy zavatra tokony ho ataon'ny politika itsabahany firazanana misy zavatra ataony fiangonana idiran'ny politika misy zavatra ataony ohatra zao resaka ina moa zany vita ho azy lasa ilay tompona andraikitra zany eto amitsika responsable na zavatra anankiray lasa afaka fahatany am'izao fotsiny sako ny miteny aminareo tompolasy tompo tsy ny fanjakana niny manao sécurité sociale eto Madagasikara izay ny mahatonga an'io hoe afaka tsy manao sécurité sociale izy afaka tsy manao nininy izy satria magnino raisiny fombandrazana le raha ohatra aminay agny zao aminay ne raha vao misy olona marara na misy olona maty tsy mantsinana igny mitovitovy aby avao moa zany atsika gasy fa ny fomba fisehoany samihafa raha misy ataotsika hoe faty de misy gnatao hoe fangalà le fangalà zany ny fiarahamonina agnatina tragno be raiky na lonaka raiky na ny magnodidina mitondra vola ary io note io note any vangandrano tonga de fantatro hoe raha misy koa magnaraka de fantatro hoe izao no entinao satria tena misy registre misy ny zavatra mba misy registre amin'ny faritra misy anay agny de io tontolon'io resaka fombandrazana ny fanagnatany tsisy ny fiterahagna tsisy tsy zarizary satria aminay agny mbola be ny tsy managna copie tsy managna ninino fa raha vao resaka vola aloha amina fombandrazana managna registre amilay be misy anay de ny vahoaka zany no manao sécurité sociale nefa tokony ho asan'ny fanjakana zavatra ny vahoaka tokony hitaky zony nefa sakana ny resaka finoana tanao izay le loza izay le tsy mety zay nahatonga ny olona ny séparer an'io zavatra ka amiko zany azara rotagna le fahatsoran'le malagasy azara rotagna le izay moa zany le resaka efa ny tena marina ny mahatonga atsika afaka rarotin'ireo de no ny zavatra telo efa niresako taloha telo zay le izy afangarotsika loatra io zavatra tsy ny firazanana na ny finoanao no ampandroso soroko zany raha ohatra hoe candidat no resahana
Ary ny adalagna koa ny kolokolo koa tsy azo cartographie amina hoe ny fitiavagna kolokolo dia avy Fort-Dauphin, na ny fitiavagna kolokolo dia avy ria Savary, na ny fitiavagna kolokolo dia avy Antananarivo. Tsy azonao cartographie ohatran'izany ny fagnabo ny raha toetra ratsy. Ka amiko raha vao resaka firenena, separeo tsara io zavatra. Separeo ary be azo mitaranaka atsika mba amafany io fa tena enjagna ny vokany. Sarao tsara mihitsy. Amizao mo rangaha tena gaga antegna. Amizao korotagna misy amin'ny firenena zao. Manao ny HCC tsisy matahotra. Manao ny Assemblée nationale tsisy matahotra. Magnambara ny FFKM amin'ny alalan'ny sampanao aminazy hoe tsy ara-dalàna io, tsy manara-dalàna ity. Lasa ny FFKM koa verangaty no ary ny FFKM no ekena hanao an'izay zavatra zay. Zay le teneniko hoe za tsy miteny hoe ratsy, fa saraho tsara fa mifangaro bonzina le raha. Le teneniko hoe saraho eto mo koa amin'ny famolavolatsika ny taranakatsika, ny fagnabeazantsika ny zanakatsika sy ny karazany. Zay, itsika ihany no responsable. Zay teneniko itsika no responsable voalohany. Izay ngamba fa ny fahadimy moa zany mety efa tafiditra agnatin'izany raha vao resako zany. Fa ny fahadimy dia mafisy koa. Atsika malagasy tsy manana notion na action. Tsy manana notion na action atsika malagasy. Actionnaire. Izay ny mahatonga hoe vitsy ny orinasa malagasy keda. Satria atsika ohatrany nobeaziny firenetsika ho lasa individualiste kokoa noho ny Europeanina. De izy manteneniko tsy ampianaragna atsika ny sehatry ny orinasa sy ny karazany fa définition na squelette sy omoplate no ampianaragna atsika. De very zay zavatra zay. Tsy manana notion na action atsika hoe ivondrona. Nefa ny mahatonga ny hoe na atsika manko hoe orina asa. Amiko diso le version. Amin'ny teny vahiny, amin'ny teny frantsay le raha société. De magnaporofo hoe fiarahamonina io zavatra io. Société anonyme. Société à responsabilité limitée. Fa netsika zany safidy hoe orinasa aby izy rehetra. De nesorina amitsika zany zay notion na action zay. Fa ny mahay, ny manakevitra, ny manambola de misy a Madagasikara eto. Fa ilay fitambara ny araka agnano raha goavana. De malalaka amizay ary Colas, Dynatek, QMM. Zany. Za zao mba miresaka amina namagna. Satria za zany technicien topographe, technicien général, technicien agricole. De mba mipropose projet amina namagna. De za miteny hoe raha afaka mifinancer anao de mahazo pourcentage azavaigna aminazy manko le règle la société à responsabilité limitée sy ny karaza. Fa tsy resy lahatra le gaz. Tsy resy lahatra. Za koa moa tsy maniry satria ohatran'izay zavatra tsy gazany ohatrany manapa-kevitra iaigna amile karamany. Na kely karamany io de mijanona amin'ny karamany igny izy fa tsy hanao action ivelany. Fa fatatsika tsara nareo mpinamagna isa quartier io afaka manambatra na samy manana 5 millions de manana chiffre folo nareo de 50 millions zany. Afaka anaovanareo zavatra zany. Fa ny mahagaga anahy nefany manao kotikotany gasy raha irevy. Mahalany 250 000 francs par jour kotikotany malagasy raha irevy. Fa andresenao lahatra anao kotikota, anao asa activité anankiray amina 250 000 francs zany. C'est possible. Ialako tsiny fa lava be le raha fa tiako zarainy eto le zavatra tiako teneny. Satria betsaka e. Anao ikandra kely aloha.